Tiafaly miarabanao amin'izao Paska roapolo sy roa arivo izao faly miarabanao ny tokantrano rehetrany izay manaraka mivantana ato anatin'ny fotoam-bavaka faharoa tsika izay iarahana amin'ny Église évangélique Chaîne. Ny fotoan'andro moa dia tsy tahaka ny andro rehetra fa tena andro miavaka ho antsika satria andro izay tsy hoe akalazantsika fa ahatsiarovana fotsiny fa andro manokana izay nataon'Andriamanitra mba hionana amin'ny vahoakany tehinao zany. Sorakaon'Andriamanitra ny amin'ny fahasoavany afaka manompo azy androany ary mankasitraka ihany koa ny ray aman-dreny ara-panahy Bishop Dr Patrick sy Révérend Farandrenarivo izay nanome ny fahasoavana mba afaka hitarika anao anatin'ny Fidirana androany. Nitsika hivavaka avy hatrany amin'ny voninahitra an'Andriamanitra. Tsika anao hivavaka dia ntsika tena hisaotra an'Andriamanitra ny amin'ity fotoana ity. Raha io mankasitraka izay androany. Tsara loatra aminay ianao Andriamanitra. Ianao nanome anay naniry sy ny fahasoavan'Andriamanitra. Androany izay tia hame voninahitra anao, androany izay tia hankalaza ny herinao, androany izay tia hanindrahindra ny herinao, androany izay tia hiterany Jesosy, izay naharesy ny fahafatesana, izay efa nitsangana ary velona mandrakizay, ary nanome anay fiainana. Androany misy andrata Jesosy, afaka ho fenonao fanatrehanao any amin'ny toerana rehetra izay andraisan'olo izao fotoam-bavaka izao, izay rehetra mitady sy mivavaka aminao androany. Ka ny anaranao rery ny sandratra androany, ny anaranao rery nomenay voninahitra hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Halleluja amin'ny anaranao Jesosy. Halleluja. Dia tsika ame voninahitra an Jesosy androany. Dia ilay izay tsika aneriny androany dia tsika ame voninahitra azy, izy tokoa ilay efa nandresy ny fahafatesany. Halleluja. Tikanao raha afaka nandratanana ho azy dia tsika samy ame voninahitra amin'izao fotoana izao. Fanandresenao, fanandresenao. Hallelujah.
androany anaranao nyteranay androany Jesosy ianao le avo indrindra ianao le tompony tompo ianao le mpanjaka ny mpanjaka halleluja izay anandra tananao anao tsika anao tena anandra trany anarany Jesosy androany manjaka mandrakizay androany ty anandratra ny tananay amin'ny avo zay te ilaza fa ianao le manjaka mandrakizay fanjakanao le tsy ora Hallelujah, manzaki.
There was Sandra telephone Sandra wa mnyambuni. Hallelujah, manzaki. Hallelujah, manzaki. There always hallelujah. Hallelujah. Let's go for it. Hallelujah. Hallelujah. Manzaki. Hallelujah. Manzaki. Oh, hallelujah. Manzaki. Tiro manzaki. Hallelujah. Tero manjaki sai. Tero manjaki sai. Hallelujah. Tero manjaki sai. Hallelujah. Mpanajana no iarabakonao indray tratran'ity andro anankiray izay miavaka ity izay tsinona izany fa ny fotoanan'ny Paska. Andriamanitra ny ampiseho zavatra manokana ho anao androany ao anatin'izao fotoanan'ny Paska izao. Alohan'ny dirantsika amin'ny isan'andro mahafinaritra dia misaotra manokana n'Andriamanitra izay nanome halalana ahafahako mitarika anao anatin'izao isan'andro mahafinaritra izao. Ny isan'andro mahafinaritra moa dia tsinona fa boky izay nosoratan'Ray aman-drenitsika Bishop Dr Patrick Andrianarivo sy Révérend Fara Andrianarivo. Ny antony dia mba ahafahantsika manoka tena isan'andro satria zava-dehibe ny fanokana tena mba tonga ny androntsika isan'andro isy fiantraikany. Izay indrindra ny antony ity isan'andro mahafinaritra ity. Noho izany anasako antsika rehetra izay manaraka ny FP Live na ihany koa izay manaraka ny FM 97.4 ny isan'andro mahafinaritra anio izany. Lohahevitra moa izay rahantsika amin'ny alalan'ny isan'andro mahafinaritra androany dia ny hoe mandehana amin'izao herinao izao. Mandehana amin'izao herinao izao. Mafonja dia mafonja izany lohahevitra izany izay nosotonina avy amin'ny boky Mipitsara toko 4:412. Zao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nitodika nijery azy Jehovah ka nanao hoe mandehana amin'izao herinao izao ka vonjeo ny Israely amin'ny tanan'ny Midianina. Tsy efa naniraka anao va? Ifantoko sika ao anatin'ny famelabelarana izay manao hoe maro amintsika angamba no te handroso sy hitombo amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra. Misy ireo te hampiasain'Andriamanitra fa lasa miandry zavatra manokana, iraka manokana, fahitana manokana, ositra manokana, faminaniana manokana vao andeha hiasa hamonjy olona, hanafak'olona na koa hitory. Misy indray miandro hoe mahay an'ity rehetra ity izy, mahay teny vahiny, mahay fitantanana, mahay fitariana, mahavita sekoly biblika, mahay ity na aniry vao sa andeha hitory. Mamela ilaza aminao hoe aza miandro hoe hainao daholo ity rehetra ity vao andeha ianao, fa mandehana amin'izao herinao izao. Mandehana amin'izao herinao izao. Aza miandro hoe anona zavatra tsara be dehibe ihany koa na hoe moyen maro. Mandehana amin'izao herinao izao. Aza miandro fandaminana manokana foana fa mandehana amin'izao herinao izao. Maro ny olona miandry anao. Aza miandro hoe mahita fagagana be na famantarana miavaka vao andeha. Mandehana amin'izao herinao izao. Tsy voatery tahaka Mosesy daholo ny olona fa tsy maintsy mahita roa memy mirehitra vao
ilaza fa natsony tompo tsy voatery andrian'andriamanitra tahaka ny Samoela daholo ny olona vao ilaza fa mila miasa ho an'ny tompo tsy voatery mahita fahitana tahaka ny Isaia na Ezekela vao ilaza fa natson'andriamanitra tsy voatery hoe isehon'i Jesosy vao hiteny hoe manana antso fa amin'ny maha-kristianina anao averiko dia mandeha amin'ny maha-kristianina anao ny baiboly dia milaza fa mila manao ny asa izay nataon'i Jesosy ianao. Gideona teto dia tsy nisy zavatra miavaka na voatokana afa-tsy ny hoe mitodika mijery azy Jehova dia naniraka azy. Izao teny tonga aminao zao ihany koa dia Jehova mitodika mijery anao manokana ka manao aminao hoe mandehana amin'izao herinao zao afao ny olona vonjeo sitrano diovy ny boka atsangano ny maty mandehana mitory aza mangina fa izao ny zavatra izao zavatra ary rehetra izao dia samy miandry fatratra ny fisehon'ireo zanak'Andriamanitra dia enao izany. Everiko fa tao anatin'izay ten'Andriamanitra sy famelabelaran'izay dia maro aminareo ny resy lahatra hoe andeha amin'izay anompon'ny tompo, andeha amin'izay anao izay anrahan'ny tompo. Ka raha ohatra ianao izay olona izay dia asaiko mipitiavana sy ampanajany ianao amin'ny toerana rehetra izay anarahanao an'izao fotoam-bavaka izao avereny tsotra izao vavaka izay hitarihako anao zao, zany hoe za miteny dia ianao mamerina izany. Averenao amin'ny fona rehetra manao hoe tompo intia andeha tsy andro zavatra miavaka na voatokana fa andeha hitory hiasa ho anao tsy menatra ny filazantsaranao na ahoana andeha amin'izao heriko izao na ara-panahy na ara-tsaina na ara-batana na ara-bola andeha ary tsy atahotra fa ianao momba misaotra fanahy masina. Amen. Zava-dehibe ny zavatra izay saintsika lalina satria mamaritra zavatra maro amin'ny fiainantsika ny fisainantsika lalina na mamaritra mety ho faharavana na mamaritra ihany koa mety fahombiazana noho izany. Raha tokony isaina lalina ianao dia misy endrika fanontaniana avy amin'izay famelabelarana sy ny ten'Andriamanitra teo izay petraka amintsika mba ho saintsika lalina dia ny hoe aminao inona sisa no andrasana tsy andehananao mitory miasa ho an'i Jesosy. Aminao inona sisa no andrasana tsy andehananao mitory miasa ho an'i Jesosy. Ao anatin'izay ihany koa dia misy ny ten'Andriamanitra izay mila saintsaintsika andro aman'alina. Eto indray tsika dia mila misaintsaina andro aman'alina ka ny teny izay tokony ho saintsaintsika andro aman'alina dia ny Matio 7:20, Matio 7:20 andiny 7:20 ka hatramin'ny andiny 20. Toy izao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy: koa mandeha any ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo, ary indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatongan'ny fataperana izao tontolo izao. Dia matoky izay fa tao anatin'izay teny izay dia ny zavatra maro voaray anao mety izy amin'ny saintsaina fa ho hitanao fa tena androso tokoa anao miaraka amin'ny tompo. Dia hiditra amin'ny fandarana manaraka ary isika izany. Faly miarabantsika rehetra indray tratran'izao fotoanan'ny Paska ity anio ity. Mino aho fa amin'ity fotoanandroany ity dia kasika manokana anao ny tompo. Saotra n'Andriamanitra mbola tafajoro eto indray androandry miaraka aminao izao andron'ny Paska izao. Saotra ihany koa ireo ray aman-dreny izay filompanorina ny Église évangélique Shaina, tsy izany fa Bishop Dr Patrick sy Révérend Fara Andrenarivo. Hiditsika amin'ny fandarana manaraka dia ny fanatitra. Amin'ny fotoanan'ny Paska tahaka izao dia andro anankiray tsy miverina fandrony. Araka ny eo amin'ny andeha indray ten'Andriamanitra isika. Araka ny eo amin'ny bokin'ny Exodosy
23:15 dia hoy izy hoe tandre moa izy ny andro firavoravona izay fihinanana ny mofo tsy misy masirasira avy-toana ozy izy ny hinananao ny mofo tsy misy masirasira araka izay nandidiko anao amin'ny fotoanandro amin'ny volana Abiba fa tamin'izany no nivoanao avy tany Egipta ary aoka tsy isiseho foana ozy izy tsy mitondra fanatitra eo anatrehako. Raha mandinika tsara tsika ny ten'Andriamanitra tamin'ny fotoana io indray mandeha any le andro nafahan'ny zanak'Israely nivoaka tao Egipta dia tamin'ny volany Abiba. Fotoanan'ny Paska moa raha ny Baiboly no jerena dia andeha atao hoe fandalovana izay fotoana tena ionanao amin'Andriamanitra. Androany izy mampatsiahy anao hoe aoka tsy isiseho izy foana tsy mitondra fanatitra. Androany raha hiteny aminao hoe manaova fanatitra le mbola tsy fanaonao hatramin'izay satria be dia be ny zavatra rava teo amin'ny zanak'Israely fa rehefa tafahoana tamin'Andriamanitra izy afaka tao anatin'ny fangejana. Misy zavatra be dia be hiverina hitsangana eo amin'ny fiainanao. Tamin'ny fotoanandro i Abela rehefa nanao ny fanatitra na dia efa maty ary izy efa lasa mbola miteny foana ny fanatitra izay nataony. Androany tena te-hapirisika anao satria fotoana mety anao izao fotoana androany izao ahafahanao manatanteraka ny fanatitra. Tsy kisendrasendra ny fotoana tahaka an'izao. Maro mantsy ny olona no miresaka nareo izy tsy any am-piangonana sy ohatr'izay fa fotoanan'ny Paska androany. Ary matoantsika tena manao an'izao fotoana izao dia ahafahan'Andriamanitra iona aminao sy tahiny anao manokana. Satria te hita manokana anao Andriamanitra ao anatin'izao krizy mondiale zao. Fotoana mety. Tsy tany amin'ny toerana hafa no niona n'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely. Ka raha tafahoana amin'Andriamanitra ianao androany amin'ny alalan'izao Facebook live zao na amin'ny alalan'ny radio izay manaraka ny fandarina ianao tena te hanentana anao ahako. Tanterao ny tsara indrindra ho an'Andriamanitra ao androany satria raha natanteraka an'izao ianao androany tsy afaka ny tsy hiova le fiainanao satria ny fiainantsika amin'izao vanim-potoana izao dia feno fitaintainana fa te hapirisika anao hoe na dia atao raha hoe mety hoe izay sisa leo aminao fa te hilaza aminao androany tsy sisa fotsiny io ka fa io mihitsy le ahafahan'Andriamanitra mihetsika ary miona aminao. Andray ohatra anankiray mba hatakarana azy tsara. Raha andeha ataontsika hoe mandefa le CD reny tsika. Mandeha le izy manao pause ianao. Tsy ianao ny afaka manao pause fa Andriamanitra zao no manao pause amin'ny fiainanao androany. Ary izy le manao pause iny mijanona ny naturel rehetra fa hiditra ny surnaturel. Te hiteny aminao androany tanterao le fanatitra tsara indrindra fa te hikasika manokana ny fiainanao Andriamanitra. Aza mihitsy izay fen'ny olona hafa hoe zao na zao fa androany le sitrapon'Andriamanitra ao anao zay tanterahana androany. Te hiteny aminao hoe ny ahafahanao manatanteraka ny fanatitra dia reto avy ny larana finday 034 81 984 83. Averiko indray 034 81 984 83. Na ihany koa 033 02 092 30. Misy ihany koa ny finday orange zany dia 032 97 096 84 032 97 096 84. Misy larina finday faefatra ihany koa izay ahafahanao mandefa ao anatin'izay 034 85 604 04. Averiko ihany 034 85 604 04. Ao anatin'ny fanatanterahana ny fanatitra eno hira anankiray tsika ao anatin'izay. Andehantsika hifantokatrano amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Tsika ilaza hoe mendrika ilay zanak'ondry ny voninahitra sy ny tera ny haja sy ny saotra ary ny fidirana tsara indrindra androany. Mendrika ilay zanak'ondry. Mendrika ilay zanako andray voninahitra haja sy tera. Mendrika ilay zanako andray voninahitra haja sy tera.
eo amin'ny fiandrianana ny voninahitra sy fanjakana mandraky izany ho an'ilay eo amin'ny fiandrianana ny voninahitra sy fanjakana mandraky izany. Amen. Mendrika ilay zanakotra, mendrika ilay zanako handray voninahitra haja sy bebe. Mendrika ilay zanako handray voninahitra haja sy bebe ho an'ilay eo amin'ny fiandrianana ny voninahitra sy fanjakana mandraky izany ho an'ilay eo amin'ny fiandrianana ny voninahitra sy fanjakana mandraky izany. Amen. Nanjely rehetra yakoka sika rehetra hilaza hoe mendrika mendrika ny tompo. Nanjely rehetra yakoka sika rehetra hilaza hoe mendrika mendrika ny tompo. Nanjely rehetra yakoka miny sika rehetra trapeo ihina mendrika mendrika ny tompo. Nanjely rehetra yakoka miny sika rehetra trapeo ihina mendrika. Nanjely rehetra yakoka nanjely rehetra yakoka miny sika rehetra trapeo ihina mendrika mendrika ny tompo. Nanjely rehetra yakoka miny sika rehetra trapeo ihina mendrika mendrika ny telaza hoe mendrika ny tompo mendrika ny tompo mendrika ny tompo mendrika ny tompo mendrika mendrika ny tompo mendrika ny tompo. Zay nataontsika tsirairay avy androany raha ny masina tsara iny mbola misaotra anao zay nizaniza tompoana mafy tao anatin'izao tany lonaka izao fotoana mety ho azy androany tompo fany mihetsika tonga ny valim-bavaka eo amin'ny tsara ny zavatra rehetra izay mitondra faravana eo aminy aoka hiverina hitsangana amin'izay ny fiainany tsirairay avy manomboka androany fotoana mety ho an'ny tsirairay avy tokoa raha namafy izy tompo ho tahinao manokana na ny fahasalamany na ny asany amin'izay rehetra makasika eo amin'ny tokantranony na ny fiainam-pitiavana na ny fifandraisany ray aman-dreny sy ny zanaka misotranao zay ray satria fotoana ny paska androany izay ahafahan'ny tsirairay avy indray mifaly eo aminao sy ankasitrahany fenonao ray
amin'ity fotoanandroany ity indray voninahitra ianaranao rery ihany tolotra ianao ny saotra mandrakizay iray amin'ny anaran'i Jesosy amen. Jesosy tsara indrindra tsaroko ireo nataonao ahy itsika isotra androany amin'ny rahan'i Jesosy so raha azo fanarahany rery ihany nafahantsika manana afaka manatona an'Andriamanitra. Halleluja. Jesosy tsara indrindra misaotra ny ranao Jesosy tsara misaotra anao lotra iainao Jesosy tsara misaotra ny ranao Jesosy tsara misaotra anao lotra iainao tsaroko ireo nataonao ahy tsaroko ireo nataonao iainao nafonao ampandresiao tsaroko ireo nataonao tompo miankoka retsika hatrany voalohany Jesosy tsara indrindra misaotra ny amin'ny ranao misaotra ny amin'ny anao izay nafonao anay Jesosy tsara misaotra ny ranao Jesosy tsara misaotra anao lotra diainao tsaroko ireo nataonao ahy dia tena hisaotra azy amin'ny fotsika rehetra androany tsaroko ireo nataonao iainao nafonao ampandresiao tsaroko ireo nataonao tompo miankoka miankoka fotsika rehetra ihany retsika afarany tsaroko ireo nataonao ahy tsaroko ireo nataonao iainao nafonao ampandresiao tsaroko ireo nataonao tompo miankoka
misora ihany amin'ny rahan Jesosy androany toy izy misora ihany androany amin'ny fanavotana ny amin'ny fisoloana izay nataony ho anao manokana androany halleloia ary makasitraka izay Jesosy misaotra ny amin'ny rahanao misaotra ny amin'ny tenanao misaotra ny amin'ny jalianao misaotra ihany koa ny amin'ny tsangananao anay Jesosy anao le nitondra fiainanao anay ary anao le velona mandrakizay sy veleo amin'ny fiainanay Jesosy Yahweh mekokao halleluia fainao tomponay Jesosy ary anao ny indrianay sy kofanay anao no asandratray halleluia nditsikilazao ianao ny tompo Yahweh ndia asandratsika avy ny anarany androany Paska roapolo sy roa arivo ety mety tsy afaka miaravavaka ny am-piangonana isika fa manao paska isan-tokantrano isika mba fantatra moa fa ny paska voalohany tao anaty baiboly dia tsy tany am-piangonana fa araka ny Exodosy 12 dia isan-tokantrano ny olona nanao ny paska tahaka antsika amin'ity androandroany ity noho izany misaora ny tompo fa afaka manao paska isan-tokantranontsika naiza anarahanao an'izao fanompompy vavahana izao
na amin'ny alalan'ny Facebook na amin'ny alalan'ny onjapeo miarabanao natratra ny paska izay ary noko androany fa hikasika anao manokana ny tompo ianao sy ny ao tokantranonao ary zay fandringanana aretina na fahafatesana dia hikisaka izany fa ny herin'Andriamanitra sy ny fahasoavana ary ny fiainana no ameno antsika tsirairay avy. Hivavaka isika. Tompo misaotra anao izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa manana tombotsoa androany afaka miara-manao paska isa-tokantrano. Saotra anao ihany koa izay fa afaka mandre ny teninao amin'ity androany ity ary mangataka indrindra ny fanahinao masina mba ianao mihitsy fanahy masina no hiteny, ianao mihitsy fanahy masina no ampianatra ary ianao mihitsy no hanondraka fahazavana sokafo ny fon'ny olona rehetra andray ny teninao dia meo azy fahasoavana ino izay lazainao ary eo ka niositra no hanazavany izany anatin'ny rahitra dia hovaova olona vaovao ny tsirairay avy androso amin'ny voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary iroso amin'ny ten'Andriamanitra tsika ny loha hevintsika androany dia hoe zavatra feno no nomeny anao fa aza misaina tsy fahampiana lava. Zavatra feno no nomeny anao fa aza misaina tsy fahampiana lava. Ao amin'ny filazantsarany Jaona toko 5:20 ka ny 9:20 9:17 azafady. Jaona toko 5:20 ka ny 9:17 novaka itsika. Zao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary efa nanandrana ny vinaigitra Jesosy. Efa nanandrana ny vinaigitra Jesosy dia nanao hoe vita. Dia nanondrika ny lohany izy ka nanolotra ny fanahiny. Averiko fandroany. Jaona toko 5:17 ary efa nanandrana ny vinaigitra Jesosy dia nanao hoe vita. Dia nanondrika ny lohany izy ka nanolotra ny fanahiny. Hoy Jesosy teo amin'ny fijaliana vita. Fanontaniana mipetraka. Inona ny vita? Zafady. Inona ny dikan'ny teny hoe vita? Ny dikan'ny teny hoe vita raha amin'ny teny Grika, ny dikany dia hoe voaloha feno tanteraka. Voaloha trosa izay voaloha feno tanteraka. Raha amin'ny teny anglisy dia hoe debt fully paid. Izany hoe trosa voaloha tanteraka. Ny dikan'ny faharoa dia hoe vita tanteraka ny fanatanterahana ny sazy. Vita tanteraka ny fanatanterahana ny sazy. Izay ny dikan'ny faharoa. Ny dikan'ny fahatelo, le dikany hoe vita amin'ny teny Grika, ny dikan'ny fahatelo dia hoe vita tanteraka ny ady ary azo tanteraka ny fandresena. Vita tanteraka ny ady ary azo tanteraka ny fandresena. Izany hoe fandresena feno no azon'i Jesosy. Tsy misy ninina tokony mbola ho ataonao na ho ampianao mba hafeno an'ilay fandresena na azahoana na tonga ilay fandresena ho vita hatramin'ny farany. Tsisy ady mila edivanao, tsy misy ady mbola mila resenao mba ho vita tanteraka ny ady. Ny dikany teny hoe vita mantsy, ny dikany anankiray koa dia araka le niteneniko teo hoe ady resy tanteraka ary azo tanteraka ny fandresena. Terme fampiasa terme militaire le izy, zany hoe teny fampiasa ara-miaramila, izay fampiasa ny miaramila rehefa vita ny ady azo ny fandresena. Dia io teny io amin'ny teny Grika ny fiteny azy dia ny fiteny azy tonga ataontsika teny gasy angamba dia hoe vita, vita. Izany hoe azo ny fandresena, feno tanteraka ny fandresena. Tsy misy ninina mbola tokony andeha hiadivana fa hoe lasa ny fandresena ary azontsika zao ny zavatrehetra. Izay mihitsy ny teny Jesosy teo, voaloha ny trosa rehetrarehetra, vita ny sazy rehetra, vita ny ady ary azo avokoa ny zavatra rehetra. Noho izany na inona sazy zay tokony aretantsika, na inona kapoka noho ny fahotantsika, na inona rofy
noho ny tsy mety nataontsika na ininona fampahoriana na ininona fampijaliana na ininona fahatezerin'andriamanitra atramin'ny fahafatesana zay tokony atsika dia efa ho jesosy hoe vita tanteraka ny sazy raha toko am'tenina izy dia hoe sentence fully served zany hoe vita tanteraka ny fanatanterahana ny sazy noho izany mila isika aona fahako milaza azy mila isika tsy misaina intsony fa andriamanitra mbola tezitra aminao na andriamanitra mikapoka anao de andriamanitra misy milaza hoe tezitra be aminao mihitsy jesosy kapoka avy amin'andriamanitra mahazo anao io sazon'andriamanitra ho zavatra zao am'izao fotoanany coronavirus zao de misy mihitsy no miteny hoe sazy avy amin'andriamanitra zao kapoka andriamanitra zao abebaka ny firenena rehetrarehetra mamela hiteny atsika ekena tokoa raha tamin'ny testamenta taloha isika ny mamaky baiboly de mahita mazava be mihitsy hoe rehefa misy arety mandringana na miantona ny andro na lany valala ny vary na tonga ny fandringanina de midika zany fa mana sazy ny tanàn'andriamanitra mikapoka ny tanàn'andriamanitra mba tonga ny olona ibebaka iverina amin'andriamanitra fa aty amin'ny testamenta vaovao tsy zantsony noho izy zany doctrine le hoe mikapoka sy manana zany dia doctrine testamenta taloha zany fa izay indrindra nahatongavan jesosy satria raha olombelona tsy mety afaka amin'ny ota mihitsy ary tsisy navita nanala ny ota mihitsy na de nomena lalàna aza ny olombelona mba hahatonga tsy anota de mety ohatry ny tsy nanota izy fa le fahotana tsy afaky ny lalàna tao anatiny de zay indrindra nahatongavan jesosy zay indrindra nahatongavan jesosy naka ny ota tsy ny amin'ny ota ary ny endriky ny ota ary nanamelaka ny ota tao amin'ny ofo araky ny romanina toko fahavalo ka ny andiny ny fahatelo de rehefa nitondra ny fahotana izy nitondra ny sazy jesosy inona netiny teo ny sazy rehetra ny kapoka indikany hoe kapoka de hoe aretana natao tao amin'ny aretintsika olombelona rehetra ny lasa sy ny ankehitriny sy izy aretina mbola ho avy rehetra efa netiny jesosy avokoa ny sazy rehetrarehetra zay tokony apetraka tamintsika kapok'andriamanitra sazy avy amin'andriamanitra ozona fampijaliana fampahoriana sy zay mety zavatra ratsy rehetra tokony nazera tamintsika de nazera tao am' jesosy avokoa ny fahatezerin'andriamanitra miaraka mikapoka rehetra tsy nohony amin'ny fahotana tamin'ny lasa ihany fa hatramin'ny ankehitriny sy zay mbola raha pitso de efa nazera tao am' jesosy de ozy teo aminazy fijaliana vita ny fitondrana ny sazy rehetra no zany raha mbola lay mpanahinao eritrehitra fa ny antony ty aretiny ty de andriamanitra mana sazy atsika de mamela hiteny anao foana ndikan'izany ny zavatra nataony jesosy teo aminazy fijaliana tsy vita le izy raha izany satria raha ohatra ka mbola mitondra ny sazy ny vokatry ny otatsika isika ny fampijaliana vokatry ny adalàndra olombelona de ny fanontaniana mperaka mato aniza zany jesosy no kapohana ho aniza zany jesosy fahatezeraniza zany no nampiarina taminy move tezitra tamin'i jesosy zany andriamanitra satria jesosy nanota satria jesosy nanao ny ratsy raha izany ho izy échec total any jesosy tsisy famonjena ho aniza fa ho anazy rery angamba zany raha izany no teo aminazy fijaliana fa zasy ianao miara-mahalala indrindra tsika izay efa zanak'andriamanitra fa jesosy de tsy nisy ota sady tsy nisy fitaka tsisy rasy tao aminy sady tsy nateraka tamin'ny ota no tsy notoritoronina tamin'ny ota fa madio izy le zanak'ondry tsisy klema le zanak'ondrin'andriamanitra zay nanaisitra ny fahotany zao tontolo izao dikan'izany nazera tao am' jesosy ny fahotan'ny olombelona rehetra nizanizy hatram'izay vao ateraka rapitso sy ny am'izay mety taona mbola ho avy rehetra efa netiny jesosy hatramin'ny fahatezerin'andriamanitra zao faratsindra olombelona rehetrarehetra zao fahadalan'izay me mivoatra sy me manahirana zao ny fahatezerin'andriamanitra eny am'izao zavatra mitrango zao de efa nazerany tamin'ny olombelona fa saingy nataony zay fahatezerany zay nazerany taiza tao am' jesosy mamela hiteny anao jesosy tsy maty tamin'ny anarany jesosy de maty tamin'ny anarantsika satria inona ny antony tsy izy no nanota fa isika de maty ny solo atsika izy dikan'izany ho atsika le teo tsy ho anazy fa ho atsika
nanavitra atsika izy namonjy atsika izy zay nanotsahanyrahana zay natonga azy nitondra ny sazy rehetra no zany tsy andriamanitra mandefa ny coronavirus ho an'izay miteny hoe andriamanitra mandefa an'io non tsy biblika tsy mifanaraka amin'ny teolojia ny testamenta vaovao zany efa netin'i jesosy esora anatin'ny sainao ny fehitreretana fa manafay anao andriamanitra mikapoka anao andriamanitra satria na debe dabe aza mbola mitory an'izany fa mikapoka atsika andriamanitra manafay atsika andriamanitra mila mibebaka tsika menakava fa sazy avy amin'andriamanitra zao kapoka avy amin'andriamanitra zao ny fanontaniana dia tsotra mbola tokony hiverina ary ve jesosy fa ny tambonota tsy vita ny kapoka fotsiny fa fahafatesana ka mbola tokony hiverina ary ve jesosy hitondra ny fahotatsika tsy tsy tahaka mpisorona be tamin'ny testamenta taloha jesosy ka mila manao sorona isa-taona mba ho famelana ny heloky ny olona ao anatin'ny taona anankiray dia amin'ny herintaona ilay dia misy ohatr'izay foana fa jesosy tamin'ny fotoana mato atsika dia voalaza mazava ny hebreo toko 7 sy ny hebreo toko 10 dia milaza fa nahazo fanavotana mandrak'izay izy dikan'izany tsy fantatra hoe afatrizana inonao fa ny dikany dia tsotra efa vita ny fitondrana ny sazy rehetra ny aretina rehetra na dia tokony ho saziana tokoa azy ana koa izy mety hiteny angambo anao ka zary zao marariko zary zao mijaly ka raha vita lizy ko maninona no mijaly zay indrindra ny antony hitoriko am'izao aminao satria raha inonao fefanetiny jesosy io dozina za tsy manan-karaha fa hitsangana amin'izay aho hiala amin'ity fandriny ity aho mino fefanetiny jesosy ny aretiko sy ny sazy rehetra tsy manaiky hivezatra n'izao tsony aho amin'ny fotoana inonao zay dia fantatrao no mitranga ho ny romanina toko voalohany fa ny filazany tsara dia erin'andriamanitra ho famonjena zay rehetra mino zany na jiosy na jentilisa dika izay raha inonao zao filazantsara zao nahoana ny filazantsara diso tsara loatra koatra ny sarotra ikeniny saina hoe hatramin'ny zavatra mbola tsy nataoko teva efa netiny sazany hatramin'ny adalako rehetra ny ererako rehetra fe na ny fatatr'olona na ny tsy fatatr'olona dia efa netiny jesosy fe ny sazy ny valyndia eny hoy izy hoe vita inona ny tokony atao ino lay izy inona atao hoe mino raisotrahaky ny efanao amin'izay lay izy tiototo fa sao ny tena marina ho anao nge le izy ho aso anao e ho atsika rehetra le izy ka raha marary ianao mamelahy tenao efa vita ny fanasitranana hoy izy anao angambe eto mbavaka fa atao opération amin'ny latsinainy na amin'ny larobe efa vita ny fanasitranana amin'ny fotoana inonao zany androany manaiky anao tena efa vita zany ranka efa vita de ozy anao za tsy marary tsony ianako amin'izay ny fahasalamako ozy anao ka mbola haiko le fanentainako ny olona rehefa avy atao opération mety possible mbola eno ny fanentainany fa tsy midiky zany fa mbola marary dia tahaka zany ny opération efa vita 2 arivo taona laza io fanentainan'io tsy midika efa marary ianao aza manaiky arary intsony manombo mitsangana mety anao le fanentaina fosinao non ry aretina efa vita ny fanasitrananao non ry fanentaina efa vita ny fitondrananao tsy manaiky tsona ijaby mety sady mitsangana de ay fosinao non salama amin'izay fotoana zay hietsika ny herin'andriamanitra ho famonjena zay rehetra mino satria ekenao fa anao le izy de andriamanitra indro ary ny heriko hitondra le izy any aminao amin'iny fotoana iny salama ianao fa raha tsy mino ianao dia tahaka eny hoe io le zavatra vita fa jerenao fotsiny io fa jerenao fotsiny nde resiko ohatra hoe indro anao nisina amin'ny fiara vaovao be zay tena lafo dia lafo ny vidiny tozy le olona hoe ty anao meno lakle tozy anao fihinanao ambadiko zao ty so olona meno anao zavatra grato izany fa inona ny antony amezanao anah nito e cadeau omeko anao ty fa maninona menao cadeau ohatra an'io tsika olombelona tsy zatra zavatra ohatra zany tsika zany misy foana hoe tsisy zavatra gratuit fa misy takalondolo ny zavatra rehetra non tsisy ka diso tian'andriamanitra loatra ianao dia zay nanolorany aino anao ny takalony raha ohatra ka zay ny ndendrasanao dia tsotra tian'andriamanitra ianao mba ho azy
ny ho azy akory tsy lasa andevony na ho ampijaliany fa tianyanao hoe alainao azy toy izy hoe io a omeko anao daholy hatramin'ny fiainako ny zavatra rehetra omeko anao zay fotsiny lay izy ataony zanany zay fotsiny misy fatiantoka ve zany tsisy misy chantage ve ao ambadika zany tsisy tombotsoa zany fa soavana zany angamba diso tsara loatra le izy koatra ny sarotra ho an'ny sasa mino le izy hoe fanetin'andriamanitra ke ny fijaliantsika rehetra ny fahantratsika rehetra ozy hoe efa vita ndika le hoe vita de koa iaho teo hoe dept fully paid voalohany trosa rehetra trosa amin'inona moa satria itsika de voababony ota fahantrana sy ny fijaliana ry fanandevozany ratsy de jesosy nandoa le trosa zany hoe nandoa le rançon raha zay nafahana milaza azy le takalonaina ahoana ny fomba nandoa azana avy tamin'ny alalan'ny rahany de nalaintsika mba ho azy tanao tahako ny hoe trano natao antoka ianao tsy trano fa mba zay nga mba mety azahoanao azy aingana fa ianao tsy trano de nisy trano nataonao antoka tsy voalohanao nefa le izy le trosa de ozy am'izay le olona naka le antoka hoe ifana zany ty trano ty raha ohatra ka ndetako ohatra hoe 500 millions ny indraminao nefa vidin'ny tranonao 5 millions 5 milliards ohatra taiza veragna tranona 5 milliards hoe de very amina 500 millions tena mba tsy raha zany kanefa tsy voalohanao le izy de tonga jesosy le trano efa lasa le olona de ozy anao jesosy tiako azo le tranoko ry de nalohan'i jesosy le 5 ozy izy le olona efa nazo le trano zany ozy aty a 500 millions ntsony vidiny fa 5 milliards satria efa anaty ka raha tianao lasanao iverina aminao ny tranonao de efa 5 milliards zao mividiny de nalohan'i jesosy le 5 milliards le takalony le tomba ambidiny le trosa tokony aloha rehetra verina aminao ankehitriny ny tranonao exact ohatra zay mihitsy la izy nalohany trosa rehetra mba hatonga anao tsy ho andevo nininona na fijaliana na fahantrana efa nalohany tsisy nininona mahavidy anao akoatra ny rahany jesosy na mahafaka anao amin'ny otana nyfahantana na fijaliana na ozona na naninina mety fampahoriny miokotry no ny rahany jesosy ny raha no larotsany andohavany trosa rehetra navotana atsika azao ny teneniny efa voaloha daholy mbola eritreritra ve zasy anao hoe mbola misy tokony ataoko elako amin'ny fahantrandra fa tsisy an'izany tonga de afaka ho azy am'izao zany ranga zay le mahavoanao kristiana mampanantena olona fiainana mampitsingevangevana aiza so zay manina mbivavaka be dabe mbola misy mahantra zao voalazany soratra masina ringana ny oloko ny tsy fisiny fahalalana efa nalain'andriamanitra ho azy izy fa le olona zany tsy mety hatakatra efa ampianarina ohatranao zao izy ny mahabijaly azy so satria andriamanitra te habijaly azy fa tsy mety azo ny zavatra nataony jesosy ho azy tsy mety taka ny marimarina kokoa zao manam-pafantatra le izy aminao efa vita le izy ianao tsy mahandry zany tsony ny kristianina ny zanak'andriamanitra de tsy olona mahantra miezaka mba hanakarena na olona marary miezaka mba ho sitrana na ny olona voafatotra ka miezaka mba ho afahany tsy ny zanak'andriamanitra de olona efa nafahany olona efa nositraniny olona efa notahiny olona efa nalainy tany afanjakany maizina ary napetrany afanjakany mazava efa nodiovina rehefa nao amasininy ary efa hitoerany zay antsony hoe tempoliny efa nodioviny mba ho azy menao ve meritreritra fa afaka mipetraka amina mpanota andriamanitra tsy hipetraka amin'ny mpanota zany andriamanitra fa tsy main zay natonga atsika nodioviny no amasininy de ozy am'izay izy hoe azoko hitoerana am'izay ty anakiraiky ianao mety mbola mahitanao ratsy mahantra mijala fa andriamanitra efa nahita satria ozy izy hoe izy nanao an'le action de fatan'izay natao nodioviny ianao no amasininy ianao nalohany trosa rehetrarehetra mifitainy ady rehetra netiny sazy rehetra akehitriny de ozy izy hoe ianareo zao ny tempoloko mitoetra ao amintsika am'izay izy ao anatsika izy lehibe izy ao anatinareo nozy am'izao tontolo zao fa sika nanay tsy mety d'accord am'izany ohatrany hoe diso tsara loatra le izy ka ohatrany hoe de tena marina ve zany de tena zany tokoa ve ko maninona mbola ohatrao tsotra le izy
raha mivarotra ianao nininona varotra ataonao aza misainanao ho matra te anakaraina fa mivarotra ianao satria miservira ampiarabelona mba hahasoa ny hafa tsy mivarotra ianao mba te anakarena non ny arena tsy vola ny vola dia efa vokatry ny arena tsy tany sy trano ny tany sy ny trano dia efa vokatry ny fanambinan'Andriamanitra ny fitahian' Jehova no mampanakarena be lavitra noho ny arena ny fitahinana nanao fa efa tonga voaozona Jesosy mba handovantsika ny fitahina ao amin'ny Kristy Jesosy ary efa atsika zany noho zany isika tsy mantra te anakarena tsy zany ianao na manao ahoana farim-piainanao zao tsy zany ho ay ianao rehefa manana an Jesosy inoy fa olambenina ianao avy amin'izay toetsaina ambenina izay tanao jerevy ny olona efa manakarena izy tsy dia mitondra vola mandehandeha zany tsy manao an'izany izy tsy mitondra vola izy ary misy zavatra ilaina aza indray telefona fotsiny dia tonga ao amin'izay tiadavana ary raha mandeha izy mety carte no entiny raha hitondra koa ary izy tanao ny mpanakarena tsy miady varotra avy amin'ny vidiny fa ny tena jereny dia ny qualité any tsy any amin'ny vidiny tsony no olany any amin'ny atsara any anazy no olany mila manana toetsaina zao ohatr' zany tsika satria efa ntahatsika Andriamanitra zay rehetra ilainao efa anao ny tokony ho fantatra fotsiny dia hoe ahoana ny fomba hiactualiseko azy na tonga alizy eo amiko hiainana le finoana hiveloma le lazain'Andriamanitra zay fotsiny ozanako tsy misy vola iraraka avy any an-danitra ve possible misy fa tsy voatery koa nefa tsy maintsy zay fa asen'Andriamanitra nandanao mivarotra nandanao manao an'ity nandana ataovy ty service ty possible mety asen'Andriamanitra manasa fiaran'olona mety zay ny asanao fa tsy kelikely mivadika garage ngeza be dia omen'Andriamanitra hevitra misimisy ianao manaba tonga ny olon rehetra hatrany nampanankarindrinana fa zay mety mbola sairakirina fampitolona ny fiainana anadio fiara ao aminao mety asen'Andriamanitra manasa lamban'olona ianao zao ny olona mety manambany anao fa Andriamanitra tsy manambany anao dia rehefa avy eo omen'Andriamanitra machine ianao ampiova an'ity machine ity dia mivadika orinasa mengezy io lasa mety mampiasa olona mpanasa lamba betsaka ianao dia ampiona koa izy aty misy ho anao dia lasa mitombony karaman'olo lasa mivelatra daolo ny olona lasa mety tsara ny olona eo aminao satria aminao service lay izy tiana tsara ampiarabelona ianao tsy any mitombombahatra mamaka ianao fa tiany isoa mandidina dia vao mahay satria fitahina ianao dia automatika miambinan'Andriamanitra mitombo eo aminao lay izy mitombo eo aminao lay izy dia mivanaka ny sasany lazain'ny olona fa manao afera maloto ianao nefa ny fitahian' Jehova mampanankarena anao noho zany esorina anatin'ny saina ny fehitreretany fa mijaly ianao io efa nety ny fijalianao mety nilozan'olo tiny ianao mety nilozam-bady ianao mety very asa ianao mety nyroan'olona ianao mety nahiliky ny fianakaviana ianao so ny tenin'i Davida ndray aman-dreniko nafoy fa Jehova nandray satria amin'Andriamanitra diso be tomba midy loatra ianao hoy izy hoe vita ny ady rehetra tokony adivako sy adivanao mety ady amin'ny fahantrana ozany saranga tsy maintsy mitolona amin'ity fiainako ty fa tsy maintsy tafitako reto zanako reto tsy maintsy tafavoaka rangah tsy problema na hiala amiko daoly ary ny olona za tsy maintsy adiny ana ny fiainako ary za tsy maintsy hiady arangah ary za tsy maintsy tafavoaka mamelahy teny anao ady tsy misy arrivé le anao azakazaka tsisy ligne d'arrivé ao amin'Andriamanitra efa vita ny zavatra rehetra ao amin'i Jesosy eo amin'ny point d'arrivé tsika ny manomboka fa tsy miazakazaka mba ho tonga any no efa tonga anytsika ao amin'i Jesosy ianao mety metrehitra mila miady mihitsy miady amin'ity aretin'ity miady amin'ity fiainan'ity o Jesosy vita ny ady rehetra mba hahasalamanao ny ady rehetra mba nanao tokatrano sambatra ny ady rehetra mba hampilamany fiainanao ny ady rehetra mba hampahendriny zanakao ny ady rehetra mba hatafitany zanakao vita tosinao ko maninona ny zanako mbola maditra satria zany ny fisainanao mbola metrehitra tsy fampina foanao mbola metrehitra ady mila divana foanao tsy misy ady tokony ataonao hanampianao ny ady nataony Jesosy mba hahatonga anao sy Jesosy miara-mandresy efa vita ny ady engany ho azonao zany zavatra mamela aka tantara zay ao anaty baiboly zay haitsika rehetrarehetra
dia nitantarany adamaseva mba fantatrao hoe fa izasy anao matoa manota dia satria nandova ota avy amin'ny adamaseva zay avy amin'ray aman-drentsika dia avy any aloha ta mba napatonga izy i adamaseva ny tomboala izy zay natonga antsika nanota itsika tsy hoe nanota mba ho lasa mpanota fa efa mpanota sika satria nandova ota tsy sitrapotsika nandova ota fa nateraka tamin'izany tsika nitorotoronina tamin'ny ota fa iadamaseva tsy nandova ota avy tamin'iza izy no olona ny foron'Andriamanitra tsisy ota parfait tanteraka isika raha manota dia satria nandova ota avy amin'ny adosoa ny adamaseva fa adamaseva tsy nandova ota na tamin'izy fa nanino ny adamaseva ny nanota nefa izy tsy nandova ota zay indrindra ny tena tiako takatra ao mba hahafahantsika miverina amin'izay nyteneniko teo hoe vita fantatrao ina ny antony dovakitsika ny genesis 3 dia ho azonao le tantara ny faniriako soetiko ambavaka androany dia tsy anao ny adosoa ny adamaseva itsony ianao genesis 3 ary menarana dia fetsony ny biby dia rehetra zay nataon'i Jehovah Andriamanitra ary izy tamin'ny vehivavy hanky efa nataon'Andriamanitra hoe aza hinanareo ny azo rehetra amin'ny fora vehivavy tamin'ny menarana ny voan'ny hazo eo amin'ny dia azona hinanana ihany fa ny voan'ny hazo eo voan'ny kosa no efa nataon'Andriamanitra hoe aza hinanareo natendrenareo zany fandrao maty ianareo ary menarana tamin'ny vehivavy tsy ho faty sy akory ianareo fa fantatr'Andriamanitra fa amin'izay andro hinanareo azy dia ahiratra ny masonareo ka ho tonga tahaka an'Andriamanitra ianareo ahalalany tsara sy ny ratsy dia no tsara ary hitana vehivavy fa tsara ho fihinana ny hazo sady mahafinaritra ny maso ary azo matsiritra hampahendry dia nanotaza ny voany ka ny hinanany ary nomeny koa ny vadiny ka ny hinana izy io andiny ny faheniny io mahita teny ve anao na mo anankiray milaza hoe ratsy tsisy mihitsy ao na dia mo na teny anankiray aza teny hoe ratsy fo izy ary hitana vehivavy fa tsara ho fihinana ny voan'ny hazo faharoa mafinaritra fahatelo mampahendry inona amin'izany ny ratsy tsisy ratsy nankely ary nahoana izy ny tsy nanana terma negativa teny ambavana satria tamin'izy noforonon'Andriamanitra dia tsisy ratsy tao aminy raha mamaky ny genesis 3 ianao dia voalazany tsara ny tenin'Andriamanitra fa nitanjaka i adamaseva kanefa tsy nahalala enatra satria nahoana tsy nisy ratsy tao aminy tsy nomen'Andriamanitra azy tsy noforonona niaraka tamin'ny ratsy adamaseva tsisy afa-tsy ny tsara tao aminy fa eto le olana ny feritreretany adamaseva fa mbola misy tsara fanampiny tsy ampy ananany no natonga azy nihinana n'le voankazo efa feno nefa izy efa tsara ampy nananany fa satana dia laza hoe hitovy amin'Andriamanitra nareo ka halala ny tsara sy ny ratsy dia jerevy tsara fa zao ny teneny hoe ary hitany fa tsara tsy teny hoe hitany fa ratsy Andriamanitra nandrara azy hoe aza mihinana n'io voankazo io avoan'ny saba fa amin'ny andrinanareo dia ho faty koa ianareo tamin'izany izy tsy nahalala fahafatesana satria tsisy afa-tsy ny tsara tao aminy fa rehefa nomboka ny fetseny devoly izy dia ozony devoly hoe hahalala ny tsara sy ny ratsy ianareo hitovy amin'Andriamanitra toy izay ay mbola misy tsara tokony ho fantatray nefa izy efa tsara dia tsy niteny izy hoe ary hitan'le voankazo fa ratsy kanefa nihinanany ihany non ary hitany fa tsara zany ary hitany fa mampahendry zany tsisy terma ratsy misy fotoana negativa naray azy ny fahitany fa misy tsara tsy ampy no natonga azy nihinana kanjo ny filingilinginy nihinana n'le zavatra zay neveriny fa tsara tokony hanampiny tsara anana no napiditra ny ratsy tao aminy dia tafiditra ny ota satria nieritreritra fa manana ny tsy ampy izy nefa fa ampy no nomen'Andriamanitra azy feno sady tanteraka tsy nomena azy ny alalany ratsy satria tsisy ilany an'izany fa vao may hanimba azy zany tahaka an'Andriamanitra tsisy afa-tsy ny tsara ho aminy
sady tsara izy no mpahanao ny tsara izy ary tsy misy aloka amin'ny fihodonana ao amin'Andriamanitra. Tsara mandrakareva izy ary rainy mazava izy, tsy misy ratsy ao amina ny kely azy. dia noforonina ho tahaka azy Adama sy Eva, tahaka ny endriny, tsy nomeny azy ny alalany ratsy, tsy nomeny azy satria tsisy mahasoa azy. Fa Adama sy Eva nieritreritra fa misy tsara mbola tsy ananany, dia hitany fa tsara zany ka ny hinanany. Hitany fa tsara, mahafinaritra, mampahendry. Nefa izy efa hendry, nefa izy efa tsara, nefa izy efa mahafinaritra, fa ny fieritreretana ho tsy ampilava. Hitanao nataony devozy atonga azy menatra fa tsy ampy izy. Dia lasa izy nihinana ny tsy fihinana, zay neveriny fahampahendry, kanjo ratsy ny netiny. Zany koa no olona antsika kristianina. No ve tsy efa naheno tanora amin'ny teny, zay ve mbola tsy nahita fenina dia hivavaka sady. Nareo ny efantry efa, nareo nge efa navita fenana, nareo nge efa nahita nyteretete, zay mbola tsy nahita. Maniny zay niterenareo hivavaka, satria zay ndray ny tenin'ny devoly, tarizy ny teny ty ampahendry nareo, ty alatsatsina. Zao ndray izy miteny amin'ny tanora hoe mahita fiainana nareo, zavatra tsara. Nefa le fiainana tiany tenenao filana, fafinaretana, ratra, fijaliana, fampadisom-panatenana, fanandevozana ary fahafatesana mihitsy aza ny farany. Fozony tanora mbola tsy hitanay zany ka. Voafiry taona ve zay dia hivavaka, nareo miborne amin'ny fivavahana any, satria mahatsiaro izy hoe mbola misy tsy ampy ananany. Dia nanandrana izy, manontanianao olona lasa andevony tokana ny sigarana ny rongony, fa tsy isy olona teraka niaraka tamin'ny fitiavan-drongony na sigarana toka, tisy naray azy namana ny fetomboany eo. Sotrosotro kely na mety sy namana fa ray aman-dreny tao an-trano, sotro vela ty la ray sotro, aty ray foka kely. Tanao ohatry ny dadabe manome kafe ny ankizy, ao sotro kafe dadabe, ao miaraka ny sotro kafe ny dadabe, dia dadabe aza meo kafe nay. Nanapatonga le zaza rehefa lehibe lasa piankina amina kafe ka tsy mahazo aina raha vao tsy misotro kafe. Avy mihinam-bary mila kafe, alohana tory mila kafe, vao mifoha maraina mila kafe, goûter atoandro mila kafe, goûter amin'ny efatra mila kafe, satria nahomy zay no nitezaina azy. Misy kafe tsy ampy amin'ny fiaina. Miala tsiny ahako, sanatreko hoe manesy fa misy zavatra tiako takatsika. Dia lasika miazakazaka ny amin'izay tsy ampy. Zay no natonga antsika latsaka amin'ny ota. Mieritreritsika fa mila fitiavana. Ka na dia olona efa hita zao fa animbanao hoe inona kiny raha andry amin'iny, inona nge ka olona sao. Nareo mahita an'izany, iny ary olona malemy fanahy be, manam-potoana be. Ny olona mantsy rehefa manomboka manam-potoana be ho anao, maka sy manatitra, mitondra mipoketra anao, mitondra goûter, tena disponible amin'ny fotoana rehetra. Dia mahatsara ny hoe zany rangany ilaiko aho. Dia mandevitra amin'ny adalanao rehetra, le teo aloha tsy mba ohatra an'izany, le teo aloha tsy manam-potoana ho anany mihitsy, aseny miasa foana tongava ny ampiasany, miasa be fa mbola tsy afaka aloha, amin'ny weekend tsika tonga ny weekend dia mbola tsy afaka nay fa sao. Dia iny tsy ty anahako. La hitanao dia mitady anao zay verinao fa tsy ampy. Nandra-patonga anao tafalatsaka eny an-tanan'ny olona zay nanandevo anao ankehitriny. Tsy ampy fo milaza anao fa mbola mahantra. Sa mila miasa mafy mba hanakarena. Raha za zao mba manana fiara, raha za zao mba manana trano, raha zao mba misy tranoko any ambanivohitra, dia mba nakany amin'izay tsy satran'ny corona. Raha za zao mba ohatra ka hoe nanam-bola be dia mba miperaka tany amin'ny firenenao Jose tsisy an'izany. Raha za zao mba zao, raha za zao mba manambady, raha za zao mba miteraka vavy kely, lahy kely daoliny zany, raha za zao mba miteraka lahy kely, zany sambatra indrindra. Ny fieritreretana ho tsy ampy izy no fandrika mahatonga ny olona lasaka ny aton'ny ota. Efa vita, feno zavatra rehetra, fa fandrika ny fieritreretana fa mila tambitambina kotona raha soa ianao, mila vola be andranay vona raketaka ianao,
mila toerana ambony malaza misy influence misy autorité zay vao misy tombambidy ianao non fandriky zany fanao azonao azy zao rehetra zao mbola ho hitanao ihany fa tsy ho afa-po zany ianao zay nataony Jesosy ihany no feno sady ampy zany manosika ny olona mitondra tena daladala mamelahy tena anao tsisy nirina tokony mbola ifampitolomanao amin'ny fiainana fa ny fetretantsika efa mbola tsy vita angamba ny zavarehetra na misy zavatra mbola mila atao lasa mitotototsika ny fiainana lasa mifampitolotsika ny fiainana lasa mieritreritra ohatrany hoe misy zavatra mbola mila ataon'Andriamanitra zany hoe tokony ataon'Andriamanitra an'izao zao ty tokony men'Andriamanitra an'izao zao tokony miasa ohatr'izao zao Andriamanitra tokony mba miady ho azy zao Andriamanitra tokony mba miteny ho azy zao Andriamanitra tokony zao zany ataon'Andriamanitra mba ho anahy tokony mba hatsatra Andriamanitra ty sasy ty na ty kapoko ty tonga amin'ny tena sasany manao hoe nareo mpivavaka reo asotanina nga ty corona ty satria zany fetretany olo misy zavatra mbola mila ataon'Andriamanitra zay tokony ataony rehetra efa nataony efa nataony efa nataony fa raha antsika mieritreritra hoe mbola misy zavatra tsy nataony na mema tokoa ohatra hoe na dia noho ny fahotantsika ny adalantsika aza dia ohatra hoe misy adosoana dia ny inotsika ny tena inotsika dia le tamin'ny lasa ny navelany fa le nataoko tamin'ny androany ty na le tamin'ny maly ty hoanandreo zao mifandehany ty ndarentsika ilay mpanahy eritreritra fa tsy voakovrirana hoe tsy voasaro ny asa-pamonjen'i Jesosy ny azosoantsika akehitriny sy ny ho avy fôtriny hoe lasa ihany ka tsy mahakovrirantsika zay vita tamin'ny lasa no zany mila miatsika ozizytsika mba hanavy tena amin'ty akehitriny ty satria sarotro zao fiainana zao eritreretintsika fa tamin'ny lasa ihany ny vita fa zao akehitriny zao mila miatsika mila mitolotsika mila mikikitra isika mariky ny tsy finoana ny zavatra nataony Jesosy zany mahakovrirana ny zavatra rehetra mahasarona ny zavatra rehetra akehitriny sy ny ho avy zay nataony Jesosy ao na izy ny Galatiana toko voalohany andiny faevatra nozy hoe zay nanolotra ny tenany noho ny fahotantsika hanafahany atsika amin'izao miarabelona ratsy fanahy zao araky ny sitrapon'Andriamanitra raha itsika amin'ny teny vahiny izy dia hoe hoy izy hoe alokany totoko teny gasy nanolotra ny tenany noho ny fahotantsika hanafahany atsika amin'izao ratsy akehitriny zao hoy andray andro rehefa nitony an'ity hoe le mauvais d'aujourd'hui zao ratsy sainantsika akehitriny zao tsy ny tamin'ny lasa ihany tsia ny hoe vita dia mahasarona hatramin'ny akehitriny mahavita hatramin'ny akehitriny fa itsika mieritreritra foana misy zavatra tsy ampy ohatry ny adama nonge matombo mandeha mitolona dia satria te-hanana ny tsara e miady ianao ary misy olo aza miady manao zava-dratsy mihitsy manao facture sandoka manipule antina ririri mba azahozy everiny fa tsara e fa ny tsara rehetra efa vita ary efa anao fa iadama mieritreritra foana hoe mbola misy tsara tsy ananako misy faindrena mila karoako mba hatonga ho tena ampy noho ny ampy efa vita io ratsy akehitriny mitranga io na trosana aretina fijalena diso tsara loatra vela izy ka sarotra aminao ny anaiky azy anio raha inonao fampianafaka anao Jesosy amin'io zao fotsiny tokony atao Jesosy misaotra anao fa ty adosoko ty efa nentinao misaotra anao afa efa nanavitra ianao ary misaotra fandroany ny herinao dia hihetsika hitondra le fanavotana zay efa vita hoe ho amiko androany dia hitanao le efa vita aloha arivo-taona lasa hitranga amin'ny ankehitriny satria izay no nanolora ny tenany ho fanavotana anao amin'izao ratsy ankehitriny izao ny filazany tsara dia herin'Andriamanitra amonjena izay rehetra mino ka ho amantsy anao hoe efa fotoana izao hiainana ao anatin'izay zavatra vita izay efa vita ny zavatra rehetra efa vita daholy efa vonona ary afaka alainao amin'ny finoana
ivelomanao amin'ny finoana mety itenaka zany tsy mendrika fantatra ngeny tsy mety nataoko hoe fatrange zany fa efa nandrotsaka andany izy ampamendrika anao tsy misy effort tokony ataonao ampamendrimendrika anao kokoa ka tonga n'Andriamanitra anake zay anao vao tena mendrika non zay nataony Jesosy ihany ka de efa vonona ny zavadrehetra mba te antanao zay manambady amanjanaka ny zanakao ve tokony raha mananjanaka anankitelo anao na efatra endry be daholo ve izy efatra mety le zandry indrindra tena le mpanadala mafilo kely satria tambatambazany bebe amin'ny foana mety le zokony indray le hoe zaza totonao anzafa miako anao a mety le anankiray le be tsy miteny mandefindefitra sa manany toetrany izy rehetra fa saingy zao na madity ty ray ty na be famaliny ty ray ty na be tsy miteny ty ray ty izy rehetra reo zanakao tsy sitrapony na tonga avany tety an-tany fa sitraponao ao anao izy ny baiboly tamin'ny sitrapony no niterahany atsika ary tamin'ny sitrapony na nylorany tenany mba hanavotany atsika tsisy dirany famendray atsika zany na ny kely azy fa izy nefa nampamendrika atsika de tahaka ny zanakao ao an-tranonao afaka mipetraka any amin'ny salao izy afaka mijery tele izy na de nefitranao aza ny tele afaka mijery any izy afaka misakafo izy ohatry ny olona rehetra ao an-trano satria zay rehetra ao de anazy satria anao koa de anazy miara mifaly na tsy misasatanana ty anankiray ty na misasatanana mampirisika nefa misasatanana na be lo kely ty anankiray ty na tsy be lo na be tsy miteny na tsy fantatra na be zesta kely na tsy be zesta na mararina telefony na tsy manana telefony zanako daholo reo ary mifaly am'izay rehetra anao tsisy famendrena takina am'ireo vao mahazo miara misakafo atoandro tsisy famendrena takina am'ireo vao miara matory afaka matory amin'ny alina tsisy nankely satria zanaka izy de mifaly am'izay ao an-trano izy tahaka zany zasenao anatren'Andriamanitra izy no niasa ao atsika izy no niady ao atsika izy no nisasatra mba ao atsika tamin'ny fanahy zao ankehitriny ianao ifanovonjeva tonga zanany ina mbola etretinao ampamendrika anao hipetrahanao an-trano za mihitsy na namboarany trano na nofanytrano hipetrahanao de ohatry zany tsika amin'Andriamanitra nahoana ny tsika nota hitolona lava amin'ny fiainana nahoana ny tiatsika ampiana zay vitan' Jesosy satria zatra testamenta talohantsika fa sy te aina amin'ny fahasoavana amin'le zavatra efa vita manana mbopokely afa avy zay tsika hoe aza koa le zazany de vita fotsiny am'zao de zazany tsy anao nininina mihitsy zay mihitsy le izy raha ohatra ka deko hoe mbola 10 taona 12 taona 14 taona nataoko hoe 12 taona zanakao ozina leo be mamela anareo mianakavy raha mbola te anatra ndana miasa de aloavy Nicolas de ndana miasa de mitondra sakafo ato atrano miaraka andrahoina tsy anao an'izany ianao indrindra raha mbola manana ny afaka atao rehetra ianao tianao ary izy aza maika hiasa zany aloha na de mety efa afaka baka azy mety manana licence de aza mbola miasa aloha ndana aloha maka maîtrise azo maîtrise aza mbola miasa aloha ndana aloha maka doctorat ndana manao spécialisation any andafy satrinao hoe mianara foana aloha amizay mba afaka manana zanaka tsara ianao tsy vola zany problème anareo aza maika an'izany aloha ndana manao stage fotsiny maka expérience fa rehefa avy eo manangana zavatra tiany vola ndana manao zavatra fa aza mipetraka anao antiana ty ndana manangana zavatra satria tianao zanakao tianao no misasatra mba ho azy satria tia atsika Andriamanitra de izy ny sasatra mba ho atsika fa manino tsika tsy mety andray mihitsy ny fetomboan'ny filazany tsara de Jaona 19:30 vita ninina adsoinao efanetiny Jesosy ninina adalanao sy izay mbola ataonao efanetiny Jesosy hatramin'ny vokany de ozanao hoe zany very paster tsy mampirisika olona andeha anota ny olona tsy mila aporisihana rehefa anota tsy mampirisika olona anota zany na nkely azy ny olona nge matoma anota de ohatry ny adame te hanana ny tsara kokoa izy te azo fitiavana te hita zavatra zay matsiritra mafinaritra te hitombo fahendrena te izy tomba ambidy mihoatra kokoa ohatra mety miaraka am'iry satria rehefa miaraka iny de matsiaro misy tomba ambidy na miasa be makatry izy satria mba te hanina tomba ambidy mba te ho lasa tahaka zao sy tahaka zao satria everiny fa misy banga tsy ampy ka mila fenona zay ny mahatonga ny olona ndraindray na de manao ny ratsy azy anao vandratsy mba azahoany an'izany tsy problème aminy fa zasanao tsy ohatry zany zasanao avy amina fatakarana fa tsy mila manao ny ratsy tsonyako mba azahoako ale tsara de daviko tsy mila andeha hoe tsy maintsy miaraka am'rinarinaria vo ampy ny fitiavana ilaiko non
tsy mila andeha hoe anapatra ny foko amin'ny filana sy fafinaretana zay vao matsatena mety be tiako be zany zany anao amin'ny fotoana mamena anao ny fitiavan'andriamanitra ny fanahy masina tsisy banga mila fenony zany ny any ilainao dia jesosy fa omenanao miaraka amin'ny maimaimpona ny zavatra rehetra efa vita ok'izay ny fitototoana sy ny fihezahana apedy fiainana fefaniady ho anao izy efa nandresy ny ady rehetra izy raiso le izy androany raiso ny asa-pamonjena izay vitany inola izy androany paska tsika izao fahatsearovana izay nataon'i jesosy tsy fahatsearovana fotsiny ohatra ny hoe raha lay mongo mato atsika niady nitolona ho amin'ny malagasy sy nomena lamba sorin'andriamanitra reny olo reny fa tsy navonjy ny fanahintsika izy fa mba nanafaka ny gasy tamin'ny fanandevozan'ny frantsay fotsiny tsara zany tsy azo ambanina fa hoy aho hoe ny nataon'i jesosy ny lehibe indrindra androany ozanao dia ahoana nefa raha ohatra zany ka mino dia hoe maninona amin'ny fiainako rehefa avy eo tanao rehefa raisinao le izy le zavatra vitany jesosy marimarina koa raisinao jesosy na rainao zay famanana jesosy ekenao amin'izay le izy dia fantatra ny tokony atao hiainana le izy tsisy vary ao an-trano satria confiné midy ao an-trano mihiboka ao an-trano efa menanao ny fahefana anao nge zany nomenanao koa ny anaran'i jesosy nomenanao koa ny heriny efa vita ao zay rehetra ilainy na herin'andriamanitra na fahefana na fahaiza manao na ofitra ny inona ny tediavinao efa anao jesosy ary nomenanao ko maika efa ny zavatra rehetra dika zany afaka miteny amin'izay anao amin'ny fitoram-baro didiko anao izy vary de mety hiteny sasany tsisy vary miraraka avany an-danitra any za mino vary miraraka avany an-danitra mety efa tsisy afa-tsy 10 000 tsony sisa ao anaty fitoeram-bola nafinahitra témoignage nanabavy anankiray penisaina ny la réunion nanoratra tamiko tao anatin'izao fotoana ny confinement zao tondra kitapo ao izy izy andeha etsena nalainy sary mihitsy le kitapo rehefa nanao témoignage izy andeha etsena azoko daholo izy izy ny zavatra rehetra dia nody ahako dia rehefa navokako ny entana rehetra tao an-trano izy dia hoe ary nakaiza le fromage carré fa tsy hitako nefa izy na tsy aro hoe mividy le fromage dia nakaiza le fromage dia niveren'ny savaina le kitapo zay nividianany entana zay nitondrany entana moa zany gaga izy fa nita portefeuille izy tao anatiny zay nisy 2000 € mahery tozy mantsena bisopa fa gagana ve ty sa ahoana vijerinao azy de eo mantsy azy poketranao ve io sa tsy anao tsy anao io izy izy fa le kitapo anahako tamin'iza mitondra an'io izy izy de efa nisavaiko ary tsisy nininona tao anatiny tsisy fa ohatry ny natao tsy ho hita akory le fromage de rehefa miverina anjely atao anatin'le kitapo io izy izy misy poketra tsisy nikitika an'io kitapoko io mihitsy izy izy za kany mpitsena tany fivarotana zany nandeha nitsena mpanamba tonga tao an-trano fa ohatry ny hoe natao tadidiko hoe ary nakaiza le fromage carré de rehefa anjera ao izy izy de poketra misy volana hitako de rehefa avy ao izy izy nieritreritra teo tena ahoana ary ty andriamanitra tena miracle tiky de verina anjera le poketra io ndray nefa le fromage izy izy le poketra nefa izy izy efa nisavako le poketra nasionana tsy ngeza be fa kitapika loatra zay azo savazavaina ahoana ary tsy ahitanao fromage eo fa rehefa verina anjera izy poketra no niotany avy eo izy jera le vola rehetrarehetra de verinyjerena zay le poketra hoe fa ahoana ary zany io ndray nefa le fromage aminao inona naran'zany de ozy bisopa tena avahan'andriamanitra manompo azy na de ao anatin'ny fotoana mihiboka hatramo azy andriamanitra mahay mamatsy ianao efa vita ny zavatra rehetra avahako manompo azy sy ny tsy manompo ahy anjaranao androany no mandray ale izy efa vonona ny fanasitranana efa vita zany ny fanafahana efa vita zany ny fitahina sy ny ady rehetra mba hatafitanao efa vita zany
ny ady tokony atao rehetra mba ilaminanao efa vita zany. tozanao ka ahoana ary ny ataoko tsotra inola izy de mino de maninona rehefa avy eo sazo torin'ny olona ary mety gada raha tsy voalohako le vola amin'ny talata de mino de maninona rehefa avy eo atoroko anao le izy ianao miasa saina be io zao fotsiny ataonao fotsiny ozy jesosy ao ianao mahita fa tsisy vola eto amiko tsy ampy akory andohavana an'le trosa zany efa tsy avaka mihafa fa tsy maintsy miboka atao trano sotranao nefa ianao nefa nyteny fa efa vita zay rehetra ilaiko de efa vita androany misaotra fa raha tokony miasa ianao raha tokony mandefa anjely ianao de ataonao zany sotranao fa efa vita zany voalohako ny trosako efa nalohanao ary nitaha ianao fatatrao zany finoanao zany am'izay zay vavakao zay de hietsika ny herin'Andriamanitra ho famonjena zay rehetra mety io ereo mety atonga olona ame volanao ametsika anjely hitondra le vola ho anao ame anao zavatra ndana manao anty vetivety na mety hiteny ndana savalo apoketra ohatran'izao na mety hitondra olona avy any ambadika any zay mety olona efa nanao vola efa ela be metrehtra ngamba mety ilainy le volan'izao de tonga tamiko aminao io herin'Andriamanitra io rehefa mihetsiky mihoatra no ny azo ny saina eritreretana ny vitany ny ilaina aminao de mino mety misy olona nyteny tamiko hoe marary ny vadiny any an-dafy dia any amin'ny hôpitaly izy zareo nefa lavitra be an'le hôpitaly tsy afaka makany amin'le hôpitaly izy satria confiné ao an-trano midy ao an-trano zany mioboka tsy mahazo mivoaka dia mitany zay bishop amba eto ambavaka mamelahy iteny anao efa vita ny famonjena azy ny fanasitrana azy ny fanasitrana ny famonjena azy ny ataoko sy ny ataonao sy de mivavaka hoe Andriamanitra le fanasitrana efa vita aoka ikorina ao aminy le famela-kelika efa vita aoka arotsaka ao aminy le fanavotana zay efa vita na de tsy makany aza ianao afaka makany ny herinao afaka makany ka ny fotoana mivavaka tsika ary inotsika efa vita le izy ny filazany tsara de herin'Andriamanitra ho an'zay rehetra mety afaka manetsika ny zavatra rehetra io hery io na iza naiza misy anao mandray an'izao toroteny zao efa vita aza manao ohatry ny Adama ka mbola eritreritra misy zavatra tsy ampy ka mila miady na mila ho azoko ty eny Adama de tsara rehetra tao aminy fa mbola mitady tsara fanampiny izy itsika nefa feno ratsy de Andriamanitra ity ny tsara rehetrarehetra ho anao de tsika mbola mieritreritra ratsy foana kazary mantako kazary mijaliko kazary betrosako kazary zao i Adama tsy nisaina an'izany satria izy tsy nisy an'izany fa ny saina Adama de misy tsara fanampy tokony ho azy ny tsika ne de hoe misy ratsy be dabe mila tokony esorina fa mamelahy teny anao ny Adama tsara fanampiny de daviny ny anao ratsy esorina ny tedavinao fa ny tena marina ny Adama efa feno ny tsika koa efa ampy tsy misy ady tokony atao raha izy Jesosy androany de afaka miova ny fiainanao ivavaka isika raha misotranao zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny amin'ny teny nomenao anay tamin'ity androany ty saotra Jesosy maty ho anay nanavotra anay nandrotsaka andranao fanavotana anay namonjy anay tamin'ny ota tamin'ny fanandevozana ny ady rehetra tokony adivanay amin'ny fiainana sy ny amin'ny hoavy zay mbola tsy fantatra rehetra ny aritra ny sazy sy ny kapoka sy ny famaizina ary ny aretina azy rehetra ny ozona zay tokony hoentinay na haketrina ny amin'ny hoavy fefa netinao daholy na ndony pri rehetra ianao vokatry ny erreur rehetra ary na niketrina ny hoavy zany nalorinao ny tenanao fanavotana anay mino ny asa mpamonjenao zahay mino ny asa fisoloanao zahay misaotra indrindra Jesosy misaotra indrindra androany aoka ny fanamasina hietsika ao anay rehetra hitondra an'izay zavatra efa vidy zay ny amin'ny tsirairay avy na fanasitranana na fitahiana na famatsiana na fanafahana na restauration na fankatiavana na famerenina amin'ny laoniny ninona rava ninona simba fa efa vidy zany aoka ianao hiady le ady efa vita le fandresena efa azo omeo azy amin'izay de aoka ikisaka ny fahavalo
amin'ny anaran'i jesosy. Tomeo ny rehetra hitany herinao ka hifaly amin'ny zavatra rehetra izay efa vitana. Amin'tian'io tira lasainam-pavy, raha voninao mihinanao zao fa efa niado anao jesosy, ary vonao andray an' jesosy. Fa raha mandray azy ianao dia baiboly omenanao miaraka aminy koa maimaimpona ny zavatra rehetra. Raha manaiky ianao andray an' jesosy androany, fa izy namonjy ianao ary ao amin'ny zavatra rehetra ilainao. Tiakanao amen'izao vavaka izao amin'ny fono rehetra. Jesosy Kristy tompo ao. Mino ny famonjena, ny fisoloana, ny fanavotana izay nataonao ahako. Efa vitanao ny ady rehetra. Mino aho fa efa voalohanao ny trosa rehetra. Ary efa noresenao ny ady, efa nentinao ny sazy. Sasao amin'ny ranao androany mba hadio. Dia midira atao anatiko hovay a olona vaovao. Feno ianao sy ny fiainanao sy ny zava-tsoa rehetra avy aminao. Raisao ao aminao. Manomboka androany ianao ny akaiky ho tompoko sy Andriamanitra. Ariko dolo ny sampoko rehetra fa hanompo anao irery aho. Manomboka izao ary mandrakizay. Misaora Jesosy. Amen. Raha nanao zany vavaka izany ianao, mamela hiteny ianao zanak'Andriamanitra ianao zao. Ao anatinao Jesosy ary manana fiainan'Andriamanitra ianao. Manana ny fiainan'Andriamanitra ianao. Ka raha mila vavaka ianao torohevitra dia afaka manoratra aminay ianao vony ifandray aminao zay. Na miantso ny téléphone 034 63 688 00 034 63 688 00. Fa vonina misy mpiara-miasa handray anao, hanoro-hevitra anao sy hanampy anao. Melohan'ny faranantsika dia andray fanasamy tompo isika. Araka nefa niteneniko hoe Paska isa-tokantrano. Ho anao zay naka ny mofom-pandraisana tany am-piangonana, matsika mpinosainina rehetra, dia tonga amin'ny fotoantsika izao anamasina an'ilay izy. Ho anao zay niampita an-dranomasina zay tsy afaka naka na mety mihaino an'ilay radio fotsiny ao dia taitra be hoe nga misy fandraisana, dia afaka maky ianao mofo sy rano na ranom-boaloboka. Dia ho amasintsika izany zao miaraka amin'ireto mofo sy ranom-boaloboka ireto mba ho tonga tena sy rahan' Jesosy. Satria Jesosy dia laza fa zay mihinana nofoko sy misotro ny rako dia manana fiainana. Jesosy tsy niteny zay mihinana mofo sy misotro jus no manana fiainana. Fa zay mihinana nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana. Rehefa namaky ny mofo izy zao niteny hoe ity ny tenako zay vakiana ho anareo. Izy tsy niteny ity ny mofo zay vakiana. Ka ho amasintsika le mofo sy le ranom-boaloboka mba ho tonga tena sy rahan' Jesosy. Mba tonga tsika rehetra zay andray fiainana. Dia hikorinao amintsika ireo zavatra vita an' Jesosy rehetra. Fanafahana, fanasitranana, fiainana, fiadanana, fitsarana, fanambinana, hery anenika atsika tsiraray avy. Dia ho amasintsika izany. Raha sy notanao le mofo na le ranom-boaloboka na rano, na mety biscuit mihitsy aza angambany ny hafa fa mety tsy mahita mofo miaraka amin'ny rano, dia ho amasintsika izany. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amasina ireto mofo sy ranom-boaloboka ireto, ka na iza misotro sy hinana, aoka zao tena zao mofo sy ranom-boaloboka zao ho tonga tena an' Jesosy Kristy ary ho tonga raha. Mba hinana nofonao zay sy hisotro ny rahanao ka hitonga fiainana tokoa aty anatinay izany araka ny teninao. Ka ninona nataonao anay teo amin'ny fijaliana sy avy amin'ny fitsangananao tamin'ny maty dia ho tonga ho zavatra azo sapaitanana miasa eo aminay sy ao aminay ary amin'ny alalanay izy rehetra. Entinay atao anatrianao zao mba ho masina avy amin'ny fanamasina ny fanahinao. Dia misaotra tompo ao fa fanamasinina zany ary masina ankehitriny
tonga tena sy rahan Jesosy. Amen. Ao anatin'ny fotoana izay izaranareo azy tsirairay avy ao tokantrano ao dia niaraka kely feokira moramora fotsiny aloha isika mandra-pandraisany rehetrarehetra dia hitarika antsika rehefa avy eo. Roso amin'ny fandraisana isika izao no ten'Andriamanitra hoe aram-bola mihinana izy dia nandray ny mofo Jesosy ka noho efa nisaotra izy dia novakiny ka natolo ny mpianatra ary hoy izy raiso hano ity ny tenako. Androany amin'ny finoana no andraisantsika nyity mofo ity ho tenany Kristy izay hitondra fiainana anatsika any. Ka izay zavatra mikorina ao amin'i Jesosy dia hikorina ao amintsika tsirairay avy. Raiso izany amin'ny finoana sy amin'ny fisaorana. Ary dia nandray ny kapoaka izy ka noho ny saotra dia natolony azy ka nataony hoe sotroanareo rehetra ity fa ity ny rako dia ny amin'ny fanekena izay alatsaka ho an'ny maro ho famelan-keloka. Ity ny raha ny fanekena vaovao famelana ny elokao ninona fahotanao na adosoanao raha an Jesosy androany manadio anao ary mitondra famelan-keloka mitondra fanasitranana sy ireo zavatra tsara rehetra eno tsara ny raha nabela raha nilatsaka tamin'ny tany dia niantso valifaty tany amin'Andriamanitra. Fa ny boky ny Hebreo dia milaza fa ny rahan Jesosy kosa raha nirotsaka dia miantso ny tsara lavitra rehetra. Ka ninona tsara rehetra avy amin'Andriamanitra izay efa vitan' Jesosy tokony anao amin'ny alalan'ny teraty dia raisinao zany ary mikorina aminao. Misaora azy dia raisy zany amin'ny finoana. Saora Jesosy. Dia tsika rehetra hisaotra an'Andriamanitra. Tompo misaotra anao izay ny amin'ny tena sy ny rahanao izay mitondra fiainana izay mitondra fanasitranana sy ny zavatra tsara lavitra rehetra dia ireo vitan' Jesosy ho anay. Korina ty anatinay izao ny fanasitranana, fatanjahana, fiadanana, fadiovana, fanamasinana, ny fitiavanao, ny herinao, ny fahatsaranao, fampatanjahana avy aminao dia mikorina ty anatinay izany. Miasa ty aminay izao ny fahendrenao, ny fanahinao. Misaotra Tompo ao ny amin'ny tsara rehetra izay nomenao anay. Atenao anao ny fankasitrahana sy ny voninahitra mandrakizay. Amen. Minoma manomboka eto fa efa mikorinao aminao ny fiainan'Andriamanitra, mikorinao aminao ny herin'Andriamanitra. Ambininy ianao zao, salamy ianao zao, mahomby ianao zao, tsy mahandrika zany ianao ka mila manan-karena. Efa ambininy ianao azy ataonao dia hety amin'izany. Tsy marary ianao miezaka mba ho salama fa efa nositraniny ianao zao ary mikorinao aminao ny fanasitranana sy ny fahasalamana. Ninina ady mila divanao efa niado anao Jesosy. Ary ambarako sady ny anjelin'Andriamanitra sy ny fan'Andriamanitra mietsika ao anao, ny herin'Andriamanitra miado sy mietsika ao anao noho ny finoanao ny filazantsara sy ny amin'ny rahan Jesosy izay miasa ao anatinao amin'ny anaran'i Jesosy. Milohan'ny farana antsika dia te-hampafantatra kely aho. Paska androany mbola misy tombavaka tsika rehefa avy eo
amin'ny ora eto madagasikara amin'ny folo sasany mety misy 10 minitra kely fotsiny dia manomboka isika dia raha riva koa amin'ny roa ora sasany mbola miaraka isika dia manasantsika anaraka amin'ny facebook amin'le compte hoe edi Patrick Andrenarivo izay partagena koa rehefa avy eo any amin'ny hoe pejy ny fiangonana saina sy ny fiangonana saina dia miara hitantsika rehetrarehetra ihany koa izany isan'andro amin'ny ho antsika eto Tananarivo Atsirabe Fianaratsoa Tamatavy Mahajanga dia misy ny radio 97.4 ny any Mahajanga dia 102.4 izay misy toroteny mivantana izay miainga amin'ny facebook dia mandeha amin'ny radio toroteny mivantana rehefa amin'ny enina maraina amin'ny enina sasany dia rehefa misy koa rehefa avy eo amin'ny 12 ora sasany ny amin'ny 12 sasany dia sady misy vavaka ataotsika amin'ny 12 ka hatramin'ny 12 sasany vavaka misy pastera maro mifandimby hivavaka aotsika dia avy eo misy tenin'Andriamanitra foy na mety hoe tenin'Andriamanitra mandeha voalohany dia vavaka avy eo ndray amin'ny 5 sasany ariva dia misy koa toroteny fampahirezana sy vavaka ho antsika rehetra isan'andro aza misaraka amin'ny radio antsika fa vony fampahiranareo mandrakariva izahay zay ny fotoanantsika androany tsodrananao amin'ny anaran'i Jesosy ny herin'ny fanamasina anay ny fiadanan'Andriamanitra ihany koa anenika anao sy asa ho anao ka reo tsara rehetra vita an' Jesosy zay nitenenany hoe vita dia anomboka hitranga iseho hietsika ho tonga azo tsapahitanana aminao sy ny ankonanao ka ninina ady tsy resatra amin'izay manomboka izao resy zany nina zavatra ny fampitolomana hatramin'izay manomboka izao mitsadra ny fitolomana zany fantanan'ny tompo anetsika any anjeliny ny fanan'ny tompo hetsika ho anao ary hetsika ho anao ny zavadrehetra hatramin'ny olona asoanao tsy hanan zava-mahory ane ianao fa fahasoavana sy famindampo ary fiadanana anenika anao sy ny ankonanao sady aro anao amin'ny ratsy rehetra sy ny asan-demony ary ny famisaviana fa ny tompo asoa sy tahiry anao mandrakarivo amin'ny fiadanana ka tsy hanatsiny mandra-piavon' Jesosy ny amin'ny raha alanitra fiadanao anao sy ny ankonanao amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanamasina sika rehetra anao hoe amen zay ny fotoanantsika samy mitomba fahasoavana